Isarantsika ny mpanagazety niaraka tamintsika tao anatin'ny fampalalamba teo ary miarabantsika rehetra ampitiavana ampifaliana trano tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fandarana ny fitidijoro amin'ny ity alina ity manasantsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany ato anatin'ny fandarana ny tontolon'ny fanabeazana no horesantsika ao amin'izao aly zao vahintsika araka izany Andriamatoa Rabaroely Mahitsy fantatsika manampahaizana manokana momba ny fanabeazana miarabanao tompoko ary manasanao androso natefitrano ary Andriamatoa Rabaroely Mahitsy, philosophe et spécialiste en psychologie et sciences de l'éducation miarabanao tompoko ary misaotra anao nanaiky nasain'ny fandarana ho amin'ity alina ity misaotra indrindra tompoko dia manolotra ny arahaba miaraka amin'izay koa dia maneho ny hafaliana mandroso eto amin'ny plateau ato amin'ny fandaran'ny gasikara feno soa dia falitoraka izany koa miatrano any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy any dia miarahaba tompoko mankasitraka indrindra tompoko asainay mpiavana ianareo rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany amin'izao alina izao ary manasantsika rehetra tsisy araka aminay ianao izay mihaino ny fandarana amin'ny alalan'ny Real 94 FM arabaina manokana novana kopa tanana manokana tsy adino ihany koa isika izay mijery amin'ny alalan'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara na ho antsika izay eto Antananarivo isika any amin'ny faritany tsy adino ihany koa isika rehetra any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any arabaina manokana ho amin'ny ity alina ity raha miresakintsika ny Rabaroely Mahitsy dia anisan'ny azo iverintsika fa manana tokoa an'izay fampahaizana na hoe tsara toerana iresaka ny fanabeazana ianao androany ary betsaka ny olona Andriamatoa Mahitsy tena mitady mihitsy hoe andao hitondrantsika famila berarana sy famakafakana mihitsy ity tontolon'ny fanabeazana ity raha makasika azy indray zany mety ho fampahafantarana fohifotsiny izy moa zany dia niainga avy amina fianakaviana izay zanaka mpitandrina tamina fiangonana FJKM zany izy ary ny raibianao ro anisany namorona ihany koa ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara nanangana mihitsy an'izany atao hoe église protestante FJKM eto Madagasikara hatrany amin'ny taona 17 sy 700 tany any akoatran'izay raha miresaka ny faripahaizantsika dia anisan'ny olona nivoaka teo anivon'ny départementan'ny filôzofia ianao teo amin'ny université Antananarivo akoatran'izay ihany koa dia nivoaka tamin'ny faculté de psychologie et des sciences de l'éducation teo anivon'ny université de Genève ary fantatritsika tsara izany université izany fa anisan'ny mamoaka an'ireo élite manirana an'izao tontolo izay akoatran'izay ihany koa dia efa ataontsika hoe nanampy anao na hoe ni-encadré anao reo ataontsika olona anisan'ny manadaza iraisam-pirenena mihitsy raha tsy teny ohatra tsika ry professeur Pierre Dansène izay fantatritsika fa anisan'ny assistant ny professeur Jean Piaget somary gaga mihitsy na hoe mahafinaritra amin'ny malala malagasy ala amin'izany tao ihany koa ry professeur Philippe Beruno tao ihany koa ry professeur Linda Alala ary tsy adinontsika ry professeur André Jordan zany anarana rehetra zany raha ohatra mpikirakirany fanabeazantsika dia fantatritsika fa anisan'ny ataontsika hoe professeur izay manana ny réputation
international mihitsiny anisany ny encadré ny vahintsika ho amin'ity ity akoatran'izay ihany koa dia manatanteraka amina ataontsika hoe manao an'ireny consultant reny ianao zany amina sehatra maro samihafa amin'izao fotoana zao ary fantatritsika ihany koa zany fa be dia be ny ataontsika hoe sanasa ny activité ary ny ataontsika hoe famoronana zay nitanao momba an'izay atao hoe tontolon'ny fanabeazana izay ary ataontsika tsitradritra tsara lisa mipakafija azy ny invité atsika zay ngamba mety ho fahafantarana amin'ny akabiany asa mety misy anantsinao na anapinao ao anatin'izay fampahafantarana fo zay ngamba topoka. Ny zavatra nyteneninao teo moa zany Gasikara dia hoe ny parcours ny teboka lehibe tao anatin'ny parcours ny lalovana fa raha manazava an'izay zavatra zay ianao dia zavatra tonga atao tsaiko voalohany dia fitenina manam-pahaizana anankiray hoe rehefa mamaritra olona ankiray dia ohatrany hoe fixe ny maizy azy an'ilay olona nefa ny olona dia tsy tokony ho fixena zany le maizy azy anazy na izany naty zany reny lalana ny lalovana dia ny sotonana expérience Jean-Paul Sartre moa zany tena atao tsaika amin'izay fotoana izay hoe raha mamaritra olona ianao dia ataonao hoe iza moa ty olona ty dia ty olona ty dia iny tsy misy afa-tsy zany olona zay dia zay le ataony Jean-Paul Sartre hoe c'est une saloperie mialatsiny ako amin'le fomba fitenenana fa ny olona izy moa zany le niteny hoe c'est l'existence qui précède l'essence zany hoe ao anatin'ny fivoaranao amin'ny fiarahamonina zany dia mivoatra tsikelikely le olona dia izay no amaritany tsikelikely ny maizy azy ary mivoatra tsikelikely ny maizy azy ny olona tsirairay le famaritana rehetrarehetra dia tena marina tokoa zany zay zavatra hoe lalan'ny lalovany reny dia nefa ampanetrihetena angamba ny ilazana hoe tsy ny tena akory no mahay indrindra na hoe fanaperana indrindra fa misaotra ny Gasikara fenosoa zany mampiditra ny tena moa ny fandarana zay tena manana envergure nationale loatra zao dia raisina hoe andraikitra lehibe le izy ary tsy satria manam-pahaizana be dia mandray andraikitra fa eo ny tsombotsombony kely zay azo tany amin'ny fahalalana sy ny isan-karazany fa ny tena zava-dehibe koa dia tia tanindrazana ny tena dia manana andraikitra dia mba afaka mizara zay kelikely mba hananana zany amin'ny resaka fanabeazana satria fanabeazana zany dia ngamba rahantsika manaiky fa fototry ny rehetrarehetra ny fanabeazana dia tokony tsy kipina maso le izy ka raha mba manana andraikitra kely ny tena raha manana fahalalana kely ny tena dia ampanetre tena lehibe averiko tsara no mandray an'izany andraikitra zany. Mankasiraka anao manokana Andriamato mahitsy ary ela moa ny tediavana anao fa dia tonga somatsara eto amin'ny fandaharana ianao marina tsy maintsy resantsika zany atao hoe lalana lalovana zany fa mba afahako mampiditra n'le mpijery ihany koa hoe izy ty olona resahako androany ty atray zany no ady hevitra afaka hoentina amin'ity olona ty ary tsara toerana iresaka ny loha hevitra ve ty milohany ty nidirantsika ao anatin'ny ady hevitra raha sitraka ao tsy fantatro no mety ho famaritanao fa ty Andrea hoe inona ny amaritanao an'izany atao hoe fanabeazana izany ary samihafa ve ny atao hoe fanabeazana sy ny atao hoe fampianarana topoka. Ie tena mipetraka tsara le fanontanianao dia alezy tsara koa amaly anazy ary mino fa zavatra tena tokony ho fantatsika zany zay famaritana concept akoroa moa zany teneninao teo dia le hoe fanabeazana sy le fampianarana ho an'ny mpikirakira moa dia éducation sy hoe enseignement zavatra akoroa zany zay zavatra zay tsy mifanohitra akory fa raha miresaka tsika hoe fanabeazana dia fikolokoloana ny olona l'olombelona feno ara-tsaina ara-batana ara-panahy fiteny anazy moa zany dia hoe éducation holistique zany hoe feno tafiditra ao anatin'izay daholo zany ny maha-olombelona ny olombelona iray tsy misy tavela ny lafiny ara-kolotsaina
lafy ny ara-batana, lafy ny ara-toetsaina, lafy ny ara-pifandraisana sy ny serasera etsetera mbola tafiditra ao anatin'izay koa raha le zay mamenamenatra ny olona nandray mijery azy hoe éducation sexuelle tafiditra dimension ankiray koa zany resaka sexualité, resaka politika, resaka fahatsapana fa tompona andraikitra ianao amin'ny firenena dia tafiditra ao anatin'ny olona feno zany natao hoe fanabeazana fa mola volana ny ho ampitsony olona ankiray izy tena feno. Raha mitenitsika hoe fampianarana dia indray moa zany dia any ampianarana tsika mizara roa ny any ampianarana, misy ny mpianatra, misy ny mpampianatra. Dia ny araka ny fiteninay moa zany amin'ny teknika hoe l'apprenant apprend, l'enseignant enseigne. Dia le enseignement zay iny le voafaritra ao anatin'ny fandaharam-pianarana ary le mpampianatra zany ny tompona andraikitra tena mitantana le mpianatra ho tonga any amin'ny tanjona zay voafaritra ao anatin'ny programma fampianarana amin'izay fotoan'izay. Ny tsy azo adino nefany le programme iny moa zany le matetika le atao hoe curriculum fa ao ambadika izay rehetrarehetra izay na mitentsika hoe mampianatra dia misy zavatra mipetraka ihany any ambadika izay satria misy ny atao hoe curriculum réel dia misy koa le atao hoe curriculum caché. Zany hoe rehefa mampianatra le mampianatra le voatoatom-pampianarana ao anaty programme scolaire izy ohatra na programme d'étude dia misy zavatra ampitainiko akoatran'izay fampianaran'izay, misy valeur ampitainy, soatoavana ampitainy, indraindray iny amin'ny fomba mivantana, indraindray iny amin'ny fomba tsy mivantana. Ny zavatra tena tsapa nefa amin'ny fanabeazana dia le curriculum caché io zany tena mavesa danja be ary nandray mametraka zavatra tsy azo fafana intsony le tsy hoe tsy azo fafana moa zany fa tena sarotra ny mamafa azy any anatin'ny maizy azy ny olona ampianarana. Raha ndray ohatra fotsiny ahako hoe mampianatra ianao matematika dia ao ambadika izay nefa zay zany le any amin'le curriculum réel fa misy le curriculum caché zay valeur ampitain'le mpampianatra ohatra hoe ny fahasamihafany lahy sy ny vavy. Ohatra ianao any ampianarana mampianatra dia mba misy zazavavy mahay sy mahazo noty ambony amin'ny lafiny matematika dia eo masony rehetrarehetra ianao dia manebaka ny zazalahy hoe nareo zany tena resim-bavy fa mizay ianao dia ny valeur any ambadika izay ampitainao dia hoe ohatrany hoe tsy natao ahay matematika le zazavavy ary le zazalahy no tokony ahay matematika fa tokony hiezaka izy zany tsy indraindray tsy tsapan'ny mpampianatra zany zay zavatra izay fa misy valeur miampita sotoavina miampita any ambadika ny fomba fiteny, ny fomba fihetsika, ny fitaovana ampiasaina ao anatin'ny fampianarana. Dia tsy amin'ny resaka hoe genre ihany no tiako tenenina teo fa betsaka ny olana eto amin'ny fiarahamonina amintsika amin'izao ny resaka fifampitondrana, ny resaka fanajana discipline, ny resaka fahadiovana sy ny etsetra zany zavatra rehetra zany mety hisy an'izany ao anatin'ny programme, mety tsisy an'izany ao anatin'ny programme fa averiko indray le izy ny zavatra tenenin'ny mpampianatra, ny fihetsiky ny mpampianatra, ny fitaovana ampiasaina sy ny manodidina fampianarana ao ampianarana dia mametraka an'izay valeur izay dia hipetrahan'le hoe curriculum caché zany. Ka indraindray le curriculum caché no tena mipetraka fa le curriculum réel toa ohatry ny eo ihany le izy zany fa tsy tena mipetraka. Izay ny teneniko hoe ny mpampianatra tena mila fiofanana zany rehefa manao mampianatra satria rehefa mampianatra ny mpampianatra dia tsy hoe mampianatra fotsiny zany manao le enseignement zany ny tiako tenena fa tena ao ambadika izay no mipetraka le lafika angezabe le hoe éducation zay fametrahana maha-olona ny olona amin'ny lafiny rehetra. Mijanona eo amin'ny atao hoe formation mianatra ho mpampianatra ve zany tsika raha ohatra ka anabe na ampianatra tambatra ihany le voambolana itsika zany io zao manana ny ONS ny salamjany misy mpianatra
rafitra eto amintsika mbola horesantsika hatramin'ny rafitra daholo rehefa avy eo fa ny eto amintsika moa mianatra ho mpampianatra tsy mahazo posta fa manana an'le katsika antsoina hoe mpampianatra fram dia ohatry ny ahoana zany fipetraka izay fa misy koa ary miteny hoe ny fampianany ho mpampianatra nge dia antso koa io hoe dan ihany koa io hoe sala amin'izany ka aiza ho aiza zany no hamarita mbola na famaritana avao antsika aiza ho aiza zany mpampianatra fram manoloana an'izay resaka resanao zay aiza ho aiza ireo mpampianatra dia tena niofana mpampianatra misy ie amin'ny mampanogazety anao dia informé tsara ianao fa izay zavatra nyteneninao zay no tena misy eto amintsika zany misy le mpampianatra izay niofana ny mpampiofana mpampianatra moa eto amintsika dia misy ny NNES izay natao ampiofana ny mpampianatra any amin'ny lycée sy ny amin'ny collège koa dia misy koa ny INFP izay manana ny sampana valambiroapolo zao eto Madagasikara mamoaka ny mpampianatra any amin'ny primaire sy any amin'ny collège fa misy le phénomène anankiray atao hoe fram ka namaritako anazy ny amaliko an'izay ngamba aloha dia tiako tsy pihana tsara hoe inona natao hoe mpampianatra ny atao hoe mpampianatra dia indraindray diso antsika rehefa mijery an'ilay satria rehefa olona manao an'le asa fampianarana dia ozy isitsika hoe mpampianatry ny olona iny raha mijanona amin'izay fotsiny tsika hoe ny atao hoe mpampianatra dia ny olona manao ny asa fampianarana na hoe inona ny atao hoe mpanabe aloha tonga amin'izay ngamba le izy dia ny olona manao ny asa fanabeazana zany hoe hitan'ny olona hoe any ampianarana ifa mandray lacrea mitarika ny ankizy ao an-dakilasy dia mijanona amin'izay tsika izay ny amaritantsika hoe mpanabe dia misy zavatra angezabe very zany amin'izay fotoana izay ary le fanabeazana mihitsy no mety tsy hoe mety fa tena andeha any amin'ny tsy izy mihitsy amin'izay fotoana izay satria ny atao hoe mpampianatra ny asa fampianarana aloha zany dia c'est une profession asa iray iny ary amin'ny maha-profession anazy dia mitaky airaha zay anatontosana n'io asa io toy ny hoe mpitsabo ny asa fitsaboana dia tsy hoe olona ankiray manao ny asa fitsaboana fa misy olona manao ny asa fitsaboana fa manana ny fahaizana sy ny fahalalana io moa zany le fahaizana sy fahalalana fa ataoko ngamba izy le savoir faire ary ny comportement et attitude takin'le asa iny zany izy zay vao tena atao hoe mpitsabo dia ohatr'izay koa ny aty amin'ny fampianarana tsy ampy fotsiny le hoe olona miandraikitra ny asa fampianarana fa sady miandraikitra ny asa fampianarana izy no manana an'le fahalalana hoentina manatanteraka an'le asa zay nomena anazy dia eo zany misy olana ny anahy zany ny fahatsapako anazy raha mijery ny tontolo eto amintsika amin'ny ankapobeany dia ny asa fampianarana dia somary voaviravira ihany satria lasa le hoe sarotra ny mitady asa tsy mahita asa ny olona dia tia misy zavatra everina fa moramora dia rehefa nahazo BEPC dia rehefa nahazo baka dia tonga dia alefa any amin'ny asa fampianarana dia amin'izay fotoana izay zany ny akamaroany misy aloha dia olombelona miassure ny asa fampianarana fa za mbola tsy hiteny hoe mpampianatra satria ny atao hoe mpampianatra dia misy le sujet plus compétence dia rehefa feno le zavatra hoe tia le olona anana le compétence hoentina manao an'le asany dia zay izy no atao hoe mpampianatra fa raha ohatra hoe mbola atsoina fotsiny anao ny asa fampianarana dia mbola tsy tokony atsoina hoe mpampianatra fa olombelona manao ny asa fampianarana fotsiny izy amin'izay fotoana izay zay zany no amaritako azy dia temo ianao miteny hoe fram izy io tantara somary lava ihany satria ny ainga izy io misy famatory any amin'ny resaka politika teto amintsika zany io resaka politika sy resaka ekonomia satria moa tsika nisy teto ny deuxième république tao anatin'ny socialisme tsika tamin'izany dia avy eo taty amin'ny taona 20 taty amin'ny 20 taty tsika noho ny fahasairanana tsy fahombiazan'le politika nampiarina tamin'izany dia niditra tany amin'ny nomboka indram-bola tamin'ny mpampindram-bola iresa-pirenena zany banque mondiale
dia teo zany tsika niditra tam'le hoe libéralisme économique politique libéraliste dia nanomboka teo amin'izay dia nametraka amin'ny condition zany ny banque mondiale tamin'izany moa le nisy an'le hoe PAS programme d'ajustement structurel dia rehefa niditra tao anatin'iny programme d'ajustement structurel iny dia hoe ezahana ho fehezana ny fandaniany eto amintsika zany conditionnalité avy any amin'ny mpamatsy vola zany io dia hoe nisy tamin'izany le hoe gel du fonctionnariat zany tsy afaka napiditra mpiasa-panjakana ntsony ny fanjakana dia ny ezahana ny fehezana zany ny fandaniana tato amin'ny fanjakana na ny fanofanana mpampianatra ara nanomboka ny totongana tsy afaka nanoatra intsony dia teo amin'izay zany le fanjakana zatra napiditra sy tsika vahoaka zay niditra tany amin'ny asa fampianarana dia lasa niditra amin'izay le fram teo niditra amin'izay le fram dia le fram moa zany dia le hoe niditra tsikelikely amin'izay le fram moa zany dia le mpampianatra zay tsy fonctionnaire fa olona rotsaka antsehatra fotsiny hiditra ao aminatin'ny fanabeazana zay ny any amin'ny isaparitra tany zany no napiditra azy hoe tiano ampidirina ka raha mijery ianao any ambany vohatra any na hatretỳ andrenivohitra ara dia misy moa zavatra koa misy hoe qualification dia misy le atao hoe compétence le hoe qualification zany dia hoe inona diplôme an'ity olona ity nianatra traizy ity dia tsy amin'ny ilany a le compétence attention aloha fa le qualification dia indray mamitaka satria mitentsika hoe manana baka le olona rehefa taonao am-perinasa nefa izy indrindra amin'izao fotoan'izao zay fahitako azy somary mitotongana le niveau dia mamitaka mihitsy zay zavatra zay hoe sao hoe le niveau n'olona manana baka na manana maîtrise ny etsetra sy ny etsetra dia niditra zany le fram avy eo dia iny zavatra iny zany no tena anisany nanahirana teto nitondra fitotonganana ara-kalitao teo amin'ny fanabeazana teto Madagasikara dia somary miverina fanontanianao tary amin'ny voalohany zany hoe inona ny atao hoe mpampianatra ny atao hoe mpampianatra dia olombelona miantsoroka le asa fampianarana no sady manana ny airatakin'le asa ataony fa raha tsy zay dia voaviravira le asa fampianarana nefa ty asa fampianarana ity saripady noho ny asa rehetrarehetra mihitsy satria ny mpandrafitra hazo ny volavolainy ny mpanefy vy ny volavolaina fa ny atao fanabeazana le olombelona mihitsy no za tsy teny hoe volavolaina satria tsisy olombelona azy volavolaina fa tarihana tsikelikely mba hivelatra amin'ny maha-olombelona feno sy tanteraka anazy enatra tsy maintsy nampidiriko kely aloha zay mba ahafahantsika tafiditra amin'izao fotoan'izao betsaka no milaza fa marary ny fampianarana eto Madagasikara raha mitena hoe fampianarana zany dia tonga dia le rafitra le hoe ambaratonga fototra faharoa fahatelo fampianarana ambaratonga ambony tonga dia zay ny ao an-tsaiko hidirantsika io any zay fanabeazana zay avy io satria fanabeazana fanaky amin'ny fiarahamonina fa eo amin'izay le sehatra ny fampianarana zay ary izy io moa tany amin'ny deuxième république fantatritsika fa hoe ministera ny fampianarana tamin'izany fotoanariny dia niovy izy taterina lasa hoe ministera ny fanabeazam-pirenena ka asa ianao miomikevitra velo ianao hoe marary ny fampianarana eto Madagasikara sa tsy raha iteny miombokevitra sa tsy miombokevitra dia ohatra ny hoe le subjectivité zany no takina amin'izay fa ny anahy dia aleko mijanona aty amin'ny sehatra scientifika foana zany hoe inona zava-misy eto Madagasikara dia ahoana inona ny critère sy ny indicateur itenenanao hijerena hoe mety fe fanabeazana sa tsy mety inona zany masotsivana hijerena ny fietezana na ny tsy fietezan'ny asa fampianarana dia voalohany indrindra maro moa zany izy ireo misy ny hoe le fampianarana ve afaka tena miandraikitra tokoa mapiditra ny zaza malagasy an-tsekoly tafiditra an-tsekoly ve ny zaza malagasy le système ve zany afaka mapiditra ny zaza malagasy eny an-tsekoly zay aloha fanontaniana voalohany fanontaniana faharoa rehefa tafiditra an-tsekoly re zazy ireo dia ny système ve ny rafim-panabeazana ve dia
tena afaka mitazona an'ireo zaza tafiditra an-tsekoly ireo a mandritra ny fotoana tokony hijanonana ao ampianarana. Zany hoe mety misy mialandaharana ve ohatra izy niditra T1 dia tonga hatrany amin'ny taona fahadimy ve isa niala tena nyreny. Amin'ny terme teknika moa zany le teneniko voalohany teo le taux de scolarisation. Firisan-jahatony zaza tokony hianatra moa zany tafiditra an-tsekoly dia le système éducatif ve afaka napiditra an'ireo zaza tokony hiditra an-tsekoly ireo. Dia le faharoa indray zany le hoe taux d'abandon nisy niala ve izy teny an-dalana teny. Dia mifahatelo hoe taux d'achèvement zany hoe niditra izy raha zaza zato niditra tany amin'ny taona voalohany firy sisa izy ny tonga ary amin'le taona fahadimy ohatra dia nifalina zay zany ka indicateur ahafana mijery an'le izy. Dia faharoa ho an'ireo zaza zay tsy niala tafiditra an-tsekoly ary tsy nialan-daharana ary natratra an'le achèvement reo ve afaka mianatra tokoa any ampianarana, afaka manao apprentissage zany tiako tenenina amin'izay. Sady mipetraka fotsiny izy ao ampianarana dia rehefa tafiditra an-tsekoly izy dia ampy zay. Ngambany tsy mbola izy koa zay fa zay anisan'ny indicateur hijerena le izy tafiditra an-tsekoly leky izy tsy niabandonina izy na tratra tamin'ny cycle ray izy na cycle firy dia nandritra an'izay fotoana izay ve tena nianatra izy nisy zavatra azo ve tao an-tsekoly. Zay indicateur ankiray. Indicateur zay zany tafiditra ao anatin'le hoe interne zay. Fa misy koa le efficacité interne externe. Zany hoe rehefa mivoaka any amin'ny fiarahamonina ary le zaza raha ohatra hoe miala amin'ny taona fahadimy izy tonga any amin'ny fiarahamonina dia mamaly zavatra takininy any amin'ny fiarahamonina ve mamaly zavatra takina any amin'ny tontolo iainany andavanandro ve le zavatra azony le fahalalana le aira azony tao ampianarana ve mamaly le zavatra takininy sy iainana any amin'ny tontolo iainany andavanandro. Dia raha reo le indicateur dia nijerena zany dia mijery base de données tsika hoe ohatrohatry ny ahoana ary ny taux de scolarisation eto Madagasikara. Ny taux de scolarisation eto Madagasikara dia raha amin'izao fotoana izao dia manodididana ny hoe 70 isanjato any amin'ny primaire. Any amin'ny collège izy dia midina any amin'ny 950 isanjato ihany. Kanefa ireo zavatra ireo dia mbola misy fahasamihafana be arakaraka le variable raisina. Any andrenivohitra mety miakatra ambony be, any ambanivohitra mety tena midina ambany be. Raha resaka amin'le hoe taux d'achèvement indray tsika dia ny taux d'achèvement zany zao raha amin'ny any amin'ny primaire raha tsy diso aho dia any amin'ny enina amby polo isanjato any. Fa samy hafa be izy io ary any andrenivohitra zany zao dia mety matraka an'izay fa any ambanivohitra dia tena ambany. Zany hoe raha zaza 10 no nianatra dia ny any amin'ny enina amby polo any no tonga ary amin'ny klasy fahadimy. Dia nakaiza zany 430 amin'izay fotoana izay. Ho ary amin'ny collège indray zany zao raha ny any amin'ny collège nijerentsika tsy andeha lavitra ho any amin'ny lycée tsika fa hijanona amin'ny collège dia le taux d'achèvement dia tena midina ambany be satria ny ambany indrindrany dia misy any amin'ny 3 any. Fa zany hoe any ambanivohitra be misy olona miditra 6e olona 100 dia olona 3 sisa mitonga ary amin'ny collège. Fa ny any andrenivohitra no miakatra hatrany amin'ny 20 mahery le izy. Fa amin'ny ankapobeny le izy dia any amin'ny 7 isanjato any zany le izy any amin'ny azafady 950 isanjato any any amin'ny collège zany zay zavatra zay. Dia raha zay zany zao zany nijerena dia raha amin'izay fotsiny resaka données quantitative zany zao zavatra zay dia marina tokoa zany fa marary l'éducation satria PDB ny zaza tsy tafiditra an-tsekoly ary na tafiditra an-tsekoly ary izy tsy matojo hatramin'ny farany akory. Ka misy mahitsy zany zao miainga amin'ny ataontsika hoe données statistique. Ekeko tokoa manam-pahaizana anareo manko miainga amina siansy tsika fa zany ndray zany raha ohatra ka miresaka tokoa hoe terratera kely ihany
ambany zay to zay ary zany raha malala zany ary nizaniza nitondra teo moa malaza amin'ny fiteny am'izao hoe impolo taona fahaleovatena sy ny zany fa tsy tena manana an'izay ataontsika hoe fiakarana zay tsika fa vao maika ary memena le temps le fidirana an-tsekoly zany tompoko inona ny hitanao fa olana lay rafim-panabeazana eto amintsika mihitsiny ve raha miresakitsika zany rafitra dia eo zany lay rafitra hitantanana lizy ambaratonga voaloha faharofatelo sy ny maro samihafa zany io misy ministera dia misy draina dia misy iscoa dia rafitra daholo zany resako zany any am'le rafim-panabeazana ve no olatsika sa any am'lay ataontsika hoe programme mpanabeazana mihitsy tsy malina tsy mifandraiky am'le filana sy ny sala am'izany dia afahantsika miditra détail sy détail zany androantsika am'resaka io ie logika be le resakitsika satria le nresantsika voalohany teo zany inona zava-misy dia rehefa hita le zava-misy zany dia ny hitaritany gazikarana zany hoe inona indray le facteur inona zany ny antony mahatonga an'izay zava-misy zay ka raha mijery tsika sy ny mandalina an'le izy ary misy koa moa fikarohana sientifika zay miresatresaka momba zany zavatra zany dia io koa fijeriko zay mety hoe nanao synthèse an'le zavatra vakina sy ny observation sy ny constat rehetrarehetra natao tany dia marina tokoa le maro no antony mahatonga an'le izy ny rafim-pampianarana aloha eo zay aloha voalohany rafim-pampianarana raha vao mitetsika rafim-pampianarana dia iny koa zany tiako tsy pihana kely aloha satria ny olona rehefa miteny hoe rafim-pampianarana dia programme le curriculum ihany no teneny ao anatin'izay nefany ny atao hoe rafim-pampianarana système éducatif ama système anan'izay dia misy singa maro be tafiditra ao anatiny ary io singa tsirairay ao anatin'ny système éducatif ireo dia misy fandraisany daholo raha misy zavatra tsy tomombany anankiray dia tonga dia le système rehetrarehetra mihitsy no tsy mihodina tsara dia mazava ho azy fa rehefa tsy mihodina tsara le système dia ratsy ny vokatra mivoaka avy eo ary zay le tenen'ny olona hoe rehefa tsy mahafapo zany tiako tenena am'le ratsy rehefa tsy mahafapo zany le performance système éducatif dia io le tenen'ny olona hoe marary le système éducatif satria ohatra memidina foana zany performance zany dia inona ny antony dia le araka ny teneniko teo misy singa maromaro zany tafiditra ao anatin'le izy voalohany aloha zany mahatonga an'le éducation hoe lasa marary le izy miaina le performance ohatra tsy dia mamaly an'le zavatra takininy aty amin'ny fiarahamonina le izy dia voalohany aloha ao anatin'ny tontolo dia sahirana amin'ny lafiny économique zany tsika eto Madagasikara sahirana ndray aman-dreny sahirana amin'ny lafiny zavatra maro voalaza ao anatin'ny constitution fa gratuit le fampianarana nefa rehefa tena jerena le izy tsy gratuit le izy zany fa misy coût indirect be dia be zay makany amin'ny fanjakana tsika tsy fampitakory amin'ny hoe firenena lehibe fa raha milaza ohatra ray zao any amin'ny firenena lehibe telo herinandro lasa zay zany nisy asa natao moa zany tany Amérique du Nord tany dia mifanena amina cortège na tomobile bus be dia be dia manontany an'le chauffeur fa ino reny cortège reny dia mitondra mpianatra reny dia any an-drareo ara niveau de vie ambony dia ambony dia ny asa fampianarana ozy izy gratuit zany hoe midika le gratuit zany any amin-drareo dia na hatramin'ny fitaterana n'le zaza andeha ho any an-tsekoly ara dia gratuit inona nefa ny zavatra misy eto amintsika no le fahasahiranana teo raha ety andrenivohitra dia mandeha tongotra ny ankizy raha lavitra be ny sekoly raha lavidavitra ny sekoly dia efa sahirana ny ray aman-dreny fa hoe alefa bus scolaire zay andoavam-bola na alefa bus sy ny etsera zany dia efa zay tafiditra ao anatin'le coût indirect daholo zany zay rehetrarehetra zay raha ny ambanivohitra moa le izy dia vao maika tena sarotra satria tsy misy fitaterana dia inona ny ataon'ny ray aman-dreny amin'izay lafin'izay zay zany zao facteur ankiray zany les conditions
socio-économique misy eto amintsika dia tsy favorable amin'le fampianarana ny zaza ary tsy mahatonga an'le taux de scolarisation tsy miakatra be fa etsy andaniny izay tsy misy mesure d'accompagnement tena mipetraka zany hoe anampianany ray aman-dreny. Nisy ihany moa zany ny initiative tamin'izany allègement des charges charges des parents ho an'ny fampidinana ny vesatra any amin'ny ray aman-dreny mba ampidirana an-tsekoly ny zaza nefany noho ny fahasahiranany firenena dia tsy de tena effectif zany tsy effective zany zay mesure zay fa tena mbola mibaby mavesatra ihany le ray aman-dreny ohatra zao tamin'ny andron'ny covid reny raha raisiko tsara 2020 ngambany izy iny 24 le tena nipoka lavabe iny tsika dia avy eo ary fiboana raha tsy diso ahako efa tena anatra ty amin'ny volana jolay taty dia avy eo tonga dia naroso ny fidiran'ny mpianatra septembre sa octobre izay zany hoe vao mivoaka varia le ray aman-dreny dia hiditra ty amin'le vao mivoaka varia amin'le fahasahiranana be dia zay tena miexplique koa an'le hoe fidinan'le mpidirana an-tsekoly ny zaza zay zavatra zay zany zao tsika eo amin'le resaka fidirana an-tsekoly daholo zay zavatra tenentsika senao zay fa mbola tsy miresaka le votoatin'ny fampianarana zany zao tsika am'izay fa raha mety toy ihany ngamitsika rehefa avy eo tonga dia hiditra mihitsy fa ino le facteur le tany fidirana an-tsekoly midina ambany zany fa hidirantsika mihitsy le votoatiny satria io zany no miteraka adihevitra androany ary matoa rabaroely mahitsy miteraka adihevitra satria misy zany milaza fa hoe ny votoatim-panabeazana na ilay programme mpanabeazana eto Madagasikara mihitsy no tsy mifandraka intsony amin'ny filana ray amin'ny zavatra misy manerana zao tontolo zao roa fa eo ihany koa ny amin'ny teny hoe isika dia manao programme mpampianarana dika mitovy tamin'ny eny frantsay fotsiny kanefany na ny saison ina moa zany ny voninandro moa zany sa inona tsy mitovy akory fampitona tsy mitovitsony any favaratra ty mangatsika tsy mitovy akory ary fa tonga dia atao copie-coller fotsiny zany le izy ka izay ny tiako hidirana le qualité le fanabeazana mihitsy le programme mihitsy efa nisy tetiny atao hoe PSE efa nisy koa tetiny io zao vao mivoaka le lalàna vaovao io moa tsy mbola hidirantsika satria mbola miandritsika hoe ovina famoahana azy amin'ny fomba ofisialy ohatrany ahoana ny détail ao anatiny manahoana le qualité an'le fanabeazana mihitsy ny tompoko tena io marina ve ny fanabeazana mety amin'ny Madagasikara le programme ataoko tsy ampy ny fotoanatsika fa le programme anatiny mihitsy hoe terminal la mianatra guerre mondiale la sotra zany any ka rehefa lehibe izy dia miteny tsy hitako hoe inona ny ilaiko an'le théorème de Pythagore za amity asako teo tonga am'izany tsika rehefa miadevitra ty aorina ka zay no ametrahako anisy tompoka misaotra tompoko amin'ny fantaniana ny anomboako ny amalinan'izay ngamany dia misy fantaniana tokony hovaliana hoe fa maninona moa no alefany an-tsekoly ny zaza hianatra dia raha zay no valiana dia misy antony telo voalohany indrindra aloha zany dia zo le hianatra zo le izy maha olombelona azy ary ny lalàna ny rizany teny samihafa dia mamaritra an'izay hoe ny fanabeazana dia zo tsy miteny hoe zoan'ny olona fotsifotsy na zoan'ny olona maintimainty na zoan'ny olona malama volo na zoan'ny afrikana na zoan'ny europeana fa zoan'ny zaza ny mianatra ary voafaritra ao anatin'ny lalàna izay zavatra zay aloha zany tsy azo edikevitra fa zo ny hianatra ary io ary mahatonga an'le amin'izao fotoana zao hoe éducation inclusive satria zo le hianatra dia ny fampianarana zany tsy tokony hanilika an'izany izy na lahy izy na vavy na to inona fari-piainany ray aman-dreny ninona finoany etsetra zo ny hianatra dia tokony misitraka n'izay zo hianatra zay le mpampianatra ary le mpianatra ary ny ray aman-dreny ary tsika rehetrarehetra dia efa manaiky amin'izao fotoana zao hoe zo le hianatra dia zay aloha zany le andehanana an'le anam-pianarana mba hisitraka n'le zoa maha-olombelona zay hianatra obeaziny zay faharoa manarak'izay alefa anam-pianarana koa le zaza zany mba hivelatra
amin'ny lafiny rehetrarehetra. Iny zany le hoe épanouissement en tant que être humain zany. Satria ny asa atao ny activité rehetrarehetra any am-pianarana any tafiditra ao anatin'izay ny activité pédagogique, tafiditra amin'izay ny organisation rehetrarehetra tao na any amin'ny récréation na satria tsy ao am-pianarana foana any any am-pianarana, tsy ao an-dakilasy any fa misy ny eny amin'ny récréation. Reny zavatra ireny dia manabe ny zaza, dia mba isan'izay hoe épanouissement ny zaza zay mba hivelatra amin'ny maha-olona anazy dia alefa ny ray aman-dreny any am-pianarana koa izy. Fahatelon'izay dia miresaka socio-économique zany hoe matoa le zaza alefa any am-pianarana dia mitsinjo ny hoaviny ny ray aman-dreny mba olona afaka mahavelona ny tenany izy any aoriana any ary afaka mentsoroka ny fiainany amin'ny lafiny afaka mamelo tena zany. Dia zay no mahatonga ny ray aman-dreny hoe andefa le zazany am-pianarana ary tokony ho zay le izy satria raha vao tsy zay ny éducation zany dia investissement ataon'ny ray aman-dreny. Io mahasamy hafa le fanabeazana taloha zany dia hoe nietrehitra fotsiny alefa mianatra dia satria mba mivelatra maha-olona azy, fa amin'izao fotoan'izao fijery an'le fanabeazana dia misy an'io approche économique io hoe ny éducation dia c'est un investissement. Dia raha vao miteny an'izay investissement zay tsika dia atotonao zany ny vola, atotonao ny fotoana, atotonao ny fitaovana, fa ary ambadika ary dia hisy retour le izy. Dia iny retour iny dia le zavatra ahafahany mamelona ny tenany zany any aoriana any. Dia inona zava-misy amin'izao fotoan'izao eo amin'izay zany miditra amin'le fanontaniana hoe tena zao ve no rafim-pampianarana tokony isy eto Madagasikara dia tena be dia be tokoa no fanontaniana mipetraka, fa tsy izay fotsiny mifandraka amin'izay fanontaniana izay zany hoe ny antsika zany zao 12 taona no mianatra manomboka aty amin'ny T1 ka hatrary amin'ny terminal. Io ny programme fampianarana izay mbola misy tentative hoe hovaina kely dia avy eo miverina. Dia misy finiavana moka zavatra vaovao indray dia ohatrany miverina kely, fa ny programme zany zao raha ny any amin'ny primaire aloha dia efa programme efa tranaininainy ihany. Akoatran'le karazana Cisco nanaovana expérimentation zany Cisco vitsivitsy tamin'le programme vaovao, fa amin'ny ankapobeny zany eto amintsika programme tamin'ny 1997 zany no ianarana amin'izao fotoan'izao efa 4 taona zany efa 30 taona. Dia nefa na io tamin'ny 1997 io mbola tena zavatra original ve le sa nikopiena vady sy avaroa tamin'ny teo aloha sy ny etsetratsetra, zay zany mbola mipetraka. Fa ny tsarantsika anazy dia hoe ny fomba fievaluena an'le izy zany hoe mamaly ny tena io ve ny rafim-pampianarana tena mety dia le zava-misy no mamaly an'izay hoe voalohany indrindra inona no manazavana an'le hoe taux de scolarisation ambany teo dia efa mety misy zavatra avany amin'ny rafim-pampianarana mahatonga an'izay. Mety misy avany amin'ny rafim-pampianarana mahatonga an'izay satria ny calendrier scolaire ve mifanaraka amin'le tena zava-misy eto amintsika. Za zao zany nahita aloha tamin'ny fotoan'androny nidina tany ambanivohitra tany dia zazakely 3 taona dia any ambanivohitra misy le teteza tokony ireny. Ny tena olon-dehibe zany tantanana zany miampita an'le izy, fa le zazakely mitsiritika be izy miampita an'le izy satria tsy manana tahotra intsony zany le izy, satria fa zay ny tontolo iainany any. Dia zany ny risque zany atahoran'ny ray aman-dreny any ambanivohitra any hoe tonga ny cyclone tonga n'izao dia discutable zany le ny zavatra ireny. Fa fanontaniana mipetraka fotsiny dia hoe tena satria ny antsika aloha amin'izao zany dia mifanaraka karaha ny calendrier scolaire fotsiny jerena dia mifanaraka any amin'ny firenena zay voalazana teo zany zao le izy misy le grande vacances arian'ny mois de juin sy ny anina re dia ny tao-pianarana zany zay any amin'izareo amin'le grande vacances iny le atao hoe été. Tsika miditra octobre dia mandala le fotoanan'le cyclone be dia amintsika sy ny rehetrarehetra ny asa fivelomana koa moa zany
dia mifanaraka amin'izay ve satria ny akamaroantsika dia tantsaha dia misy ny fotoam-pambolena dia amin'ny fotoam-pambolena iny dia mety sahirana ny ray aman-dreny mila ny ankizy sy ny rehetrarehetra sahirana amin'ny fambolena mandalo période de soudure mety facteur ankiray tsy voalazantsika teo koa zay mahatonga le taux de scolarisation tsy dia niakatra ary mahatonga tsy any amin'ny taux de scolarisation koa raha fa mety tsika teto an-tendrombohitra ara zao menacen'le Freddy teo dia efa nideside hoe tsy mianatra mandritra ny terinandro fa amin'ny latsinainy vao hianatra dia rehefa tapatapahany ireny dia aza mieritreritra fa dia aza azo antoka fa tsy maintsy misy fiatraikany ireny zany any amin'ny fanabeazana any fa inona ny fomba atao raha fimpiampianarany raha miresaka calendrier scolaire fotsiny zay inona ny tokony atao mba ho tomombana tsy misy moa ny tonga lafatra absolument absolu fa miezaka tsika mirona on essaie de tendre vers l'absolu zany fa tsy atratra ny tena hoe absolu tsika fa anisany discussion tokony atao zany zay zavatra zay hoe inona tokony atao calendrier scolaire zay eo amin'ny votoatim-pampianarana inona indray nijerena hoe ny votoatim-pampianarana ve tena mamaly ny programme tiako tenenina amin'izay satria singa ray ao anatin'ny système éducatif zay mamaly ve le izy ny zavatra takin'ny fampianarana dia nohoany moa ny teny teo hoe théorème de Pythagore sy netreza rehefa miara zany le olona hoe aty amin'ny navita BPC izy aloha zany dia mitondra inona aminazy zany tena ampiariny ve reny sa tsy misy zavatra azo ny tao fa tsy le mamaky teny sy manoratra fa tsisy compétence hafa zay tena opérationnel zay hoentiny any amin'ny fiainany davanandro zany zavatra rehetrarehetra zany dia ngama mamaly afa mitovy hevitra aminatsika hoe le rafim-pampianarana aloha zany raha amin'izao endriny zao dia raisiko andraikitra no miteny fa mbola tsara ny ezaka natao hatramin'izay fa amin'izao aloha mbola tsara ny mandinika anazy hoe inona marina no profil ny zaza mivoaka raha mijanona izy ohatra eo amin'ny classe de 3e dia inona ny tokony profilany zay afaka miatrika ny fianarany tsy mampitovy antsika amin'ny firenendehibe fa tsara ihany ngamaloha manao fampitahany raha ohatra zany zao ny système éducatif suisse zay fotoana maharitra dia maharitra moa zany mipetrahako tany dia ny endry zareo dia misy an'le hoe misy aloha ny école primaire obligatoire dia aveo misy le poste obligatoire vita iny dia eo amin'izay misafidy le zaza hoe anoy ve raha anoy izy moa dia miditra any amin'ny lycée raha ohatra izy tsy anoy dia miditra any amin'ilay apprentissage le apprentissage io dia karazana école maro zany io misy ny atao école d'ingénieur école de commerce tsy université zany raha ohatra mianatra hoe école d'ingénieur zany tsy université zany fa école manana BPC zany ohatra olona raha zay ny équivalent le izy dia mianatra any amin'ny resaka ohatra architecture mianatra momba ny coiffure mianatra momba ny commerce mivoaka avao izy dia afaka miasa manao an'izay asa zay mianatra agriculture dia tena opérationnel le olona zany mivoaka avao ary tena mahomby fa raha ohatra izy moa zany manoy dia manao an'le lycée moa nendreo filazana azy gymnase zany équivalent na lycée dia any izy any le manoy dia nitanjo moa zany avelo hoe hianatra any amin'ny université sy ny isan-karazany dia zay zany raha mamaly an'izay tsika hoe raha mivoaka BPC moa zany le olona dia ngama ny taux de chômage ny tena indicateur ijerena an'le izy ny taux de chômage dia indicateur ahafahana mijery hoe mamaly ny filana amin'ny fiainana andavanandro ve ny zavatra nitakin'ny fampianarana satria ny fampianarana dia tokony hamoaka raha ny zava-misy eto amintsika dia olona morona asa fa tsy olona hoe hiasa brahoary dia hiasa mpanjakana dia sy netsay tsy ho zay foana le izy fa tokony ary zay tsy ampy eto amintsika amin'ny lafiny raha amin'ny lafiny économie eto amin'ny lafiny ara économique toekareny eto amintsika zany
dia eto amintsika dia tsy ampy ny famokarana tsy misy fomba hanazavanany hoe taux de croissance atsika ambany akoatrany hoe satria tsy misy ny croissance raha tsy misy ny production nefa tsy misy raha tsy misy ny olombelona no fanina sy nampianarina mba hiproduire fa raha le olona no beazina fotsiny hoe akademika be sy hiasa-panjakana rehefa avy eo dia ho mpiasan'olona sy tsy ohatr'izay ngamba raha manontany amin'ny tontolony ekonomika tsika dia avany ngamba ny teny ary rehefa anao an'le programme scolaire ngamba ny fieritreretako anazy raha tena hoe programme scolaire tena pertinent dia raha ny eritreritro dia tokony mihitsy hoe tsy eo miseritry ny éducation fotsiny zany no mandinika an'izay fa mila misapoe amin'ny zareo vondrony économiste hamaritra hoe inona moa zany ny profil ny olona ilainy eto amintsika mivoaka zay raha tsy ny économie rery moa zany fa tokony interdisciplinaire io zavatra io hoe ny tontolo fiarahamonina eto amintsika inona ny profil takina ny lafiny économique inona ny takina dia izay zavatra zay no tambatra dia anjarana ety spécialiste aty amin'ny éducation indray mamoaka ave hoe satria reto zany ny profil andrasana ho an'ny olona mivoaka vata amin'ny fanabeazana dia inona votoatim-pampianarana le programme scolaire ny tiako tenena amin'izay atao mba hamoahana olona tena mamaly an'io profil io tiana tenena amin'izay zany ny rehetrarehetra ny tokony antsoroka an'le fanaovana ny éducation zany amin'izay fotoan'izay fa tsy mikatona amin'ny éducation fotsiny le izy fa araka ny teneniko teo hoe ny économiste lasa mivoatsindro moa zany ny économie satria amin'izao fotoan'izao ny atsika ny culture atsika zany ny amoa fitenako azy dia apologie du développement satria zay nama hoe nisy fahantrana dia zavatra rehetrarehetra dia mitodika makany amin'ny ny fampandrosoana daholo ary indrindra ny any amin'ny économie zany dia izay zavatra atao dia lasa andrasana hitodika makany amin'izay développement zay foana zany ny andrasana fetifetika fotsiny manahirana kely fotsiny ao anatin'le izy mantsy monsieur Raparuel mahitsy dia eo amin'ilay satria miresaka an'ilay votoatintsika programme raha iny zany ny tena marina ilay le manoratra reo le mpampianatra asa mpikaroka ve sa iza le manoratra n'lay nalay boky fotsiny ary hoe ho an'ny klasy zao dia ity ny anarana le klasy zao dia hoe fotoana ve zany zao tokony efa anovana an'le zany ifanaraka amin'le filana mihitsy misy olona zany androany zao masamy laza hoe ny malagasy dia beazina ho mpiasan'olona fa raha io programme ivotoatin'ny fanabeazantsika io dia tsy manabe malagasy anangana orinasa tsy manabe ny malagasy ho patron ho lasa bosy mihitsiny io ka so dia zay système zay mihitsy no jerena dia nyzao dia io zao tsika zao androany manana rafitra hoe enseignement général manana rafitsika hoe enseignement technique dia misy zany manomboka avy aty amin'ny BEPC aty zany manomboka orientena le ankizy zany aty amin'ny teknika dia efa manomboka hitahita taratra le izy fa rehefa misafidy an'le général dia tena vaky be za tena mialatsiny fa hatrany amin'ny fampianarana ambaratonga ambony azy dia mbola sahirana ny mpianatra misafidy filière vita le filièrany tsy diplôme azony iny no asa esany ary manahirana azy amonda indray dia misy an'ity système LMD ty zay ampiasaina fa mivoaka eny amin'ny université le ankizy tsy mahita asa mangony fotsiny resaka diplôme koa mbola ho resantsika rehefa avy eo ny tsy miaka ny privé sy ny université aloha ngamba ny atoka kely ny sujet iny fa ohatrohatr'izay zany le zava-misy tonga dia solution avy any aminao mihitsy no antaniko ao anatin'le izy raha miombon-kevitra amin'izay fijery mety ho mpanao gazety ihany mijery eto mantsy ie fa tiako tsindriana koa aloha misy kosa ny ezaka efa natao zareo ministère amin'ny fampianarana zany mijery an'izay zavatra zay tiako tsindriana kely aloha zany za rehefa miteny ny environnement misy atsika amin'izao fotoana izao mantsy gasikara dia tena politisé vao miresaka indrindra miakatra eto amin'ny Platonao dia tonga dia ny attente-ny olona dia resaka politika dia rehefa politisé ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny eto dia tsy vitany hoe politisé le izy amin'le tena politika mapolitika anazy fa lasa mankany amin'le tendance an'le bipolarisation du monde
politika Madagasikara. Dia raha vao miteny zany ianao hoe ty ohatrany tsy mety dia ozy langazina opposant zany. Dia vao miteny reny kosa ianao hoe misy zavatra natao kosa mpanohana fitondrana zany. Fa zaho amin'ny teknisiana anazy zany dia mijery zava-misy dia tsy ary mingavy ny olona hiantranoantsika koa zany mba somary velatra kely fa tsy akatona amin'izay fomba fijery akoroa zay zany ny fomba fijerysika sy mifandaniantsika. Dia natonga na iavy amin'izay resaka izay moa dia ozy aty hoe ny zavatra efa nezahana kosa fa tsy hoe tsy nisy. Ohatra zao any amin'ny lycée zany any amin'ny lycée aloha zany nisy anazy nisy le filière vaovao hoe OSE, organisation sociale et économique. Ary ao anatin'io zany dia misy an'le matière discipline anankiray hoe SES, sciences économiques et sociales. Iny zany zao dia entina hoe any amin'ny lycée aloha le izy any amin'ny lycée fa tsy aty amin'ny ambanin'izay dia amoahana an'le zaza hoe mba olona anana culture entrepreneuriale zany zay zany efa tafiditra amin'io mba hanana réflexion critique amin'ny resaka fiarahamonina sy ny resaka fiariana ary mba tsy ozy le naman'izay moa hoe mba tsy ho solafan'olona foana nytika zay le niteneninao teo hoe mpiasan'olona zany iny aloha zany dia efa ezaka dia ny zavatra natao kosa dia mba te hafana fa misy zavatra natao dia tsara no miteny an'izay fa amin'ny akapobeany ozy aho satria misy ny olona zao tsy tonga any amin'ny lycée fa ty amin'ny BBC izy dia efa mijanona dia amin'ny akapobeany na hoe hoandray ho ary amin'ny afaka bakara dia ny fanabeazana eto Madagasikara aloha hatramin'izao dia tena tsy mbola mamoaka le olona ho anana esprit créatif eo amin'ny resaky ny fiariana fa dia hoe no beazina anana culture académique amin'ny akapobeany ary rehefa mivoaka ny fianarana dia miandry olona hanao demande d'emploi sy ho raisin'ny olona hiasa zany hoe nekena le demande d'emploi nataony. Zay zany ny tena misy eto amin'ny akapobeany ary ny voto atim-pampianarana any araka le efa nitenenina tao misy élément be dia be any anatin'ny zavatra any programme any anatin'ny curie any zay tena tsy dia hoe ilain'ny olona zany amin'ny akapobeany ohatra ny zava-misy any Europe ny histoire any Europe tsy fahalalana akapobeany ngam'izany fa tsy miforme an'le olona anana compétence zay hoentiny eo amin'ny asa. Eo zany tiako tsindrina an'le izy hoe samihafa angery olona ny atao hoe connaissance sy ny compétence. Raha resaka connaissance le izy dia atondraka ao daholo zany le zavatra dia mba ho fantatry ny olona le izy fa rehefa mivoaka nefa izy reny connaissance rehetrarehetra azony reny ve tena azony mobilisena aty amin'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana andavanandro dia zay zany miverina amin'le teniko teo hoe ny indicateur ankiray incontestable hitenenana fa mbola tsy adéquat le programme scolaire dia le toan'ny taux de chômage eto amintsika zany amin'izao fotoana zao satria le olona zany mivoaka amin'ny fampianarana na ny tena karaha dia mita an'izany mandray taxi dia le mpiara-mianatra taloha ty chauffeurana taxi ty dia mandeha eny an-dalana dia le mpiara-mianatra taloha le mijorojoro fotsiny ery fa tsy misy atao tany an-talà moa zany angamba zay 9 volana sa 10 volana dia misy namana dia lasa mivarotra kely tsy kely tsy manambany asan'olona zany fa mivarotra le ataony mivarotra ety lampy le mandehandeha reny dia manety volo zay le nataony tany dia dikan'izay raha zay nijerena amin'le approche économique antenentsika teo zany raha ataontsika hoe investissement l'éducation dia zay zavatra zay no atao hoe échec de l'investissement à l'éducation satria nandany vola ny ray aman-dreny nandany fotoana
tafiditra ao anatin'izay misy aloha code d'opportunité ankoatran'ny hoe frais scolaire sy n'isan-karazany au lieu de nanao zavatra hafa izy nampidi-bola dia nianatra nandaniana vola sy ny etsetra dia io le coût de l'éducation dia rehefa io le coût de l'éducation avy eo nefa asa hafa mihitsy ny natao dia izay zany raha amin'ny fijery économique zay zavatra dia zay le échec total de l'éducation raha amin'ny approche iny izy tao microéconomique zany zay hijerevantsika zay hoe an'ray aman-dreny fa raha amin'ny approche macroéconomique dia mitombona koa zay satria ny fanjakana mandany vola amin'ny fanabeazana raha vao miteny hoe fanjakana moa zany dia ohatrany hoe volam-panjakana fa eo ny le tiako tenenina kely amin'ny olona hoe ny fanjakana anie tsy manam-bola tsy manam-bola izy volam-bahoaka angambany tsara hitenenantsika azy satria ny vola ampiasain'ny fanjakana dia vola avy amin'ny contribuable amin'ny taxe sy ny indirect sy ny taxe direct impôt direct sy ny rehetrarehetra alohantsika reny ny vola fanjakana dia reny le fanjakana fiditsika tamin'ny alalan'ny demokrasia hoe ampiasan'ireo zavatra ireo dia reny volatsika reny volam-bahoaka reny zay nanomezantsika amin'ny fanjakana ho ampiahatra anazy dia raha ohatra hoe nianatritsika mandritra ny 12 taona mivoaka avao amin'ny système éducatif zavatra hafa mihitsy no natao dia zay zavatra zany échec de l'investissement public en matière d'éducation zany zay zavatra zay mazava tsara mihitsy tsy maintsy andresantsika zay fa ny anankiray ihany koa zany manahoana indray le resaka niveau zany mba tiako antanina kely anao lay niveau mihitsy zany amina mpianatra anankiray itsika avy androany afaka mijoro manoloana na mpianatra anankiray même niveau mitovy niveau amintsika avy amina firenena anankiray zay zany ny velany fa na isika samitsika ihany koa misy mpianatra anankiray classe de terminale ohatra eto mijoro amina mpianatra anankiray classe de terminale any amina province na faritra ambanivohitra sy sam'izany dia mitovy zay le niveau tiako antanina ahoana no ahafahantsika manana an'izay satria ny tena olana lasa andeha totsika hoe miroborobo ny eto amintsika no tsy fampininy fodrafitrasa tsy fampininy atao hoe fampianarana izay entohan'ny fanjakana zany hoe ny fampianaram-panjakana io zany na ny université-mpanjakana tsy mahatakatra ny tolotra tsony ny tinady zany satria be dia be ny zanaka malagasy no mianatra raha miresaka zao tsika ny capacité d'accueil an'ny université d'Antananarivo fotsiny dia tsy mahasehaka akory na ny apahefatsy ny mpianatra afaka baka manirana nosy azy tena kely zany ny zakany midiky zany fa lasa misokatra ho azy ny université tsy miankina maro samihafa dia zany rehetrarehetra zany no afahako mapilitra zany aminao le niveau zany ahoana indray no mahakasika an'izy io fa ho raisiko daholo ihany zavatra nytenenina teo resaka hoe public privé sy le resaka hoe niveau raha amin'le resaka niveau aloha dia misy zavatra koroa ngamany ny ankiray perception subjective anahy zany zay fa tsapako ny zava-misy fa misy koa nefany ny tena évaluation zay nanome résultat tena objectif zany mikasika an'izay zavatra zay raha ohatra aloha zany zao raha mikasika ny hoe étude comparative niveau ny olona navoaka ny système éducatif eto Madagasikara sy ny système éducatif any ivelany dia misy recherche zany scientifique zay namoaka données empirique mikasika an'izay zavatra zay any ivelany any moa zany ny endry-zareo any Europe any misy an'le enquête PISA any amin'izareo any amin'le OCDE zany io Norvège, Finlande, Europe, Suisse, Canada sy ny isan-karazany reny fa ny aty amintsika misy an'le hoe PASEC zay anaovana étude comparative ny performance ny système éducatif amina firenena maromaro aty Afrika ny olana amin'io zavatra io nefany dia mbola voafehy amina taranja vitsy ihany zany amin'le PASEC le misy aty amintsika io sy aty Afrika io zany hoe matematika sy ny resaka famakiteny sy manoratra malagasy frantsay zany moa zany raha ny eto amintsika
dia raha amin'ny résultat ny paseko eo zany a fotoana maromaro lasa zay dia ahoana moa zany zay ny tena zava-misy dia gisitra aloha zany tsika amin'ny firenena maromaro zay ao anatin'le hoe confemen zay anaovana ny étude comparative ny performance système éducatif io le mpianatra ny jerena amin'io le mpianatra mihitsy ny jerena amin'io raha tamin'ny matematika aloha zany zao taona vitsivitsy lasa zay dia taloha tsika zany tena voalohany tamin'ny ireo pays africain reo taloha tany amin'ny première république tany fa tamin'ny taona maro aleoko miteny taona maromaro lasa zay 10 taona angamba sa 7 taona dia fahatelo tsika avy any amin'ny farany zany amin'ny raha resaka matematika fotsiny zany no jerentsika satria ny pasek zany dia test ray iombonan'ireo rehetrarehetra reo dia jerenany performance ny zaza na ny ankizy mivoaka avy amin'ilay système éducatif dia tena gisitra zany tsika any amin'ny faraparany any zany tsika amin'io ka zay projet miainga ara zany dia ohatra misapoy amin'ireny daholy sapoy amin'ireny tena nidina be ny atsika ambaniny atsika par rapport amin'ireo firenena aty Afrika reo misy karazana fikarohana maro ny teneniko teo moa zany le pasek dia misy koa le igra amin'ny lectoécriture sy ny isan-karazany misy koa ngamba nisy hoe STI fa reo rehetrarehetra reo dia miteny daholo hoe tena faraparany zany tsika aty Afrika io teneniko io fa tsy eraka zao tontolo zao fa raha eraka zao tontolo zao moa dia mazava ho azy fa tena lasa ambany zany atsika tena ny atao amintsika koa raha andrenivohitra sy ny ambany vohitra dia samy hafa le izy satria nahoana mahatonga an'izay dia zao araka fahitako anazy dia le resaka antomaro resaka ara-pitaovana fa raha vao resaka qualité en éducation aloha zay tiako tsindrina matetisika miteny le fitaovana foana ny tena tenentsika fa 700 ny resaka qualité ny hoe tena fahaizana miampita avy any makany amin'ny mpianatra zany dia ny olombelona ny tena voalohany amin'io zany hoe mpampianatra manana an'le aira fa ninona ataonao eo na trano ara ratsy na tsy dia misy fitaovana raha tsy misy lacréary ao ka rehefa manana an'le compétence professionnelle ny mpampianatra dia hita foana ny atao na tsisy lacréary ao fa charbon raisiny entana ny ratana na tsisy inona moa izy teo na tsisy saritany ary eo fa izy miezaka mamora manetinety boritra izy sy ny etsetratrera vita an'izay tsy hoe tsy ilaina ny fitaovana fa 700 ny qualité en éducation dia avy any amin'ny mpampianatra ka rehefa mpampianatra zany no tsy nahazo fifanana ary tsy manana le compétence takin'ny asany dia mitotongana izy dia ny antony anazavako an'izay dia hoe tsy mitovy ny samihafa ny andrenivohitra sy ny ambany vohitra satria ny mpampianatra eto amintsika zany dia mitangorona any andrenivohitra ary indrindra reo nahazo fiofanana zany dia lasa mitangorona misy any politika ataon'ny fanjakana hoe ary amin'izao nareo rehefa mivoaka amin'ny centre de formation fa mijerevo hoe ohatra tsika hoe any lasatra zareo na lefa tany ambany vohatra le mpampianatra nahazo fiofanana sy tena manana le compétence fa mijere ataovy ny évaluation afaka 2 taona na toka afaka 2 taona fa efa tsy antsony reny olo reny fa efa nahita lalana dia efa azafady efa mitangorona amin'ny toerana andrenivohitra indray zany izy amin'izay fotoana zay dia zay zany facteur afahana manazava an'le fahasamihafana tena goavana eo amin'ny andrenivohitra sy ny ambany vohitra tsika miteny hoe eo zany tsy tovizako hevitra maro hoe tsy ampy mpampianatra eto Madagasikara zany nefa dia mahita hoe ny olana eto Madagasikara dia tsy olana mikasika ny isan'ny mpampianatra fa olana mikasika ny fahaizan'ny mpampianatra mampianatra satria raha mijery ny statistique tsika tany amin'ny première république tany amin'ny statistique hitako farany moa zany dia tany amin'ny 1971 tany ny ratio élève enseignant dia tany amin'ny 65 tany 65 zany hoe ny mpampianatra iray miandraikitra
mpianatra 5 tany statistique zany a tamy 1971 ny tena tsara le izy a ny tena tiako hoe tena tsara moa tena ambany indrindra izy de tany a 1986 tany hoe mpampianatra ray miandraikitra ankizy 5 na 1 de aveo le izy nytotongana am'izao fotoana zao zany izy io zany zao a raha hoan'ny any amin'ny primaire de any amin'ny hoe mpampianatra ray miandraikitra olona 7 ny any amin'ny collège mpampianatra ray miandraikitra olona miandraikitra mpianatra 3 zay zany primaire un enseignant pour 40 élèves any amin'ny collège un enseignant pour 23 moyenne zay zavatra zay fa rehefa mandeha sur terrain tsika de hitatsika fa tsy zay ny zava-misy satria mivangongo any andrenivohitra le olona de miasa olona vangongo daholo ny any amin'ny collège olona firy mampianatra ao miasa adiny 4 isan-kerinandro sy ny etsetra sy mitangorona andrenivohitra daholo zany le olona de zay mahatonga lesika zay ny teneniko zany tena affirmatif mihitsy amin'ny tena le izy tsy problème na effectif le eto Madagasikara fa problème na fitsinjarana répartition équitable ny mpampianatra zany satria ny any ambanivohitra de tena sahirana ary efa nahita mpampianatra ray mitazona olona 320 nefa ny aty andrenivohitra tsy mifanaraka an'izay le izy de zay zany le anisan'le mahatonga an'le qualité an'izy de farany tafiditra teo moa zany le zavatra nyteneninao teo hoe public sy privé io zavatra io zany a tariam-boalohany moa zany nanao historique kely mikasika an'le hoe tsika nanomboka niditra teo amin'le hoe programme d'ajustement structurel de lasa tsy niditra tsony ny napiditra piasa tsony ny fonctionnaire tsony ny fanjakana nanomboka teo zany a ny tena nisy an'le hoe émergence des établissements privés nanomboka teo zany ka am'izao fotoana zao zavatra io dia ny 100 isanjato ny 100 mahery 100 ka hatramin'ny 70 isanjato ny fanabeazana asa fanabeazana eto Madagasikara am'izao dia iandraketan'ny privé zany hoe 70 isanjato zany no iandraketan'ny fanjakana zany efa tena niakatra de niakatra zany le privé ny fiakaran'le privé lasa misy lafiny tsara misy lafiny ratsy fa ny lafiny ratsy amin'le izy de le hoe commercialisation de l'éducation ohatra hoe tsika nyteny hoe l'éducation est un droit de zany raha lasa miroborobo zany le hoe commercialisation de l'éducation za tsy miteny hoe manao commercialisation de l'éducation le privé rehetrarehetra fa le phénomène amin'ny ankapobeny ny teneko de lasa ohatrany hoe amidy zany le zo de rehefa tsy manam-bola ianao de lasa tsy afaka misitraka an'le zo de io zany le tena manahirana le izy fa tokony misy fepetra raisana izy za tsy miteny hoe tsy ho andeha any amin'izay sens zay tsika fa afaka misafidy tsika mandeha any amin'izay lalan'izay tsika hoe tena hoe mandeha any amin'le hoe privatisation de l'éducation ohatra de io koa ny public fa amin'izay lafin'izay rehefa miteny hoe ministère de l'éducation nationale dia à la fois izy miantsoroka an'reto public reto ary miantsoroka an'le privé koa satria ozy izy tsika hoe ny vola ampiasain'ny fanjakana de tsy vola fanjakana akory fa volam-bahoaka fa ty amin'ny contribuable le izy dikan'izay rehefa volan'ny contribuable volam-bahoaka de tokony misitraka daholo ny zaza rehetra na privé ny anarany na public fa somary mbola mijanona zany le situation am'izao hoe somary lasa danja zany any privé zany no fahitako anazy zao nefa tena misy fepetra raisina zany satria reo privé reo ne zany manao asan'ny fanjakana satria izony hianatra dia manao asan'ny fanjakana zany reo zavatra reo fa raha ohatra tsika miteny hoe draine raha ohatra tsika miteny hoe Cisco de zao iny draine iny dia draine zay miantsoroka ny fanabeazana ao amin'ny région misy anazy na public io na privé de ohatr'izay koa ny Cisco
dia raha ohatra mandeha ny évaluation dia tokony misitraka n'le atao évaluation daholo ny any amin'ny public ny any amin'ny privé mandeha ny données collecte des données dia tokony mitovy tantana zany reo rehetrarehetra ireo hoe ny public sy ny privé dia eo ambany fitantanana amin'ny fomba tsy miangatra équitable antiako tenenina amin'izay ny fanabeazana satria ny fanabeazana dia zoa any vola ampiasain'ny fanjakana dia volam-bahoaka dika zay zanam-bahoaka na privé izy na any amin'ny public mianatra dia tokony iantsoroan'ny fanjakana ohatra mandeha ny covid dia misy volan'ny covid any amin'ny hoan'ny fanabeazana dia tokony tsinjaraina miralenta le izy hoe na ny privé na ny public dia tokony isitraka n'izay zavatra izay satria ny zanam-bahoaka samy tratra n'le covid tamiainao aminatin'le tontolo misy an'le covid daholo zany ary ny tena anazavana an'izay dia hoe ny privé dia manao ny asa tsy vita amin'ny fanjakana satria tsy vita amin'ny fanjakana izy ka rehefa zay tokoa ny zava-misy dia tokony hoe atao ara-dalàna le izy en bonne et due forme hoe nareo zany no rantsan-tanana fanjakana manao ny asa tokony ataonay dia zao ny ataonay ho anareo any amin'ny public satria ministère ny éducation nationale dia tokony éducation fotsiny moa ny teneniko teo fa hatrany amin'ny université tafiditra amin'izay lafiny izay dia tokony ny ministère public zany dia tsy hoe ho an'ny établissement public fotsiny fa ho an'ny public sy ny privé satria ireo privé ireo dia manao ny asa tokony ataon'ny fanjakana eny ary andriamatoa rabaroely mahitsy tapitra moa ny fotoanantsika na zanatranazy zany efa ety ampamaranana mba maniry zany hitondranao tena sosikevitra mba tsy lazako be hoe solution satria laza ohatrany hoe fa iza moa ny tena no amin'ny solution fa tena hoe inona mba sosikevitra re tompoko hoentinao tena anatsarana anty tontolo ny fanabeazana eto Madagasikara ty tompoko inona no mba mety hoetahitanao raha misy ny lesoka iza inona zany le hoatsara itsika amin'izay zany amaranantsika ny fandarana tena meko apampitona mihitsy ianao ahafahanao zany mijery an'ireo lafiny bebe nresantsika teo na ny fotoatiny na ny endriny na ny programme na sy mety avy any aminao mihitsy ny tompoko misaotra-betsaka ny sosikevitra avy aty amboko moa zany dia araka ny teneninanao ny tena moa mba izany hoe iambo anome anatra sy amin'ny sosikevitra fa firenena iaraha-manana ny fanabeazana iaraha-manana ny tena olo-pirenena ary dia riariako indray kosa ny loatra hoe olo-pirenena tia tanindrazana dia tsy mahamenatrahako zany no mitondra sosikevitra mpanetrehtena sy ampanajana amintsika rehetra na zandry na zoky na ray aman-dreny dia tsipy le izy fa raha ohatra moa tsy mety amintsika le izy dia ataovy toy voankazo anala ozy ny tana ny taolo dia mamy telona ny mangidy aloha ny sosikevitra dia tsy sosikevitra milatsaka ho azy avy any an-danitra koa zany fa miangy amin'ny constat ny zava-misy eto Madagasikara dia nenako sosikevitra voalohany zany dia dépolitisons la gestion de l'éducation zavatra goavana be zany zay eto amintsika satria raha politika zany ny tena mamaritra ny rehetrarehetra amin'ny fitantanana ny éducation dia misy fiatraikany zay ary tsy mitondra soa an'le fanabeazana zay anendry olona ry hatrany amin'ny toerana madinika indrindra dia hoe tsy maintsy olona manao kravaty miloko toy izao na manao kravaty miloko toy izao no ataoko ao dia avy eo rehefa tonga ny cérémonie dia jerenao fa reo le kravaty mitovy dia zay zavatra zay ve no asoan'ny fanabeazana fa alohan'ny fanabeazana iombona ny rehetrarehetra dia ny fahalalana
sy ny fahaizana ary ny fahendrena no oentina raha resaka nomination ana olona fotsiny zany zao zay zavatra teneniko zay raha izon'izay zava-dehibe zay ary rehefa miteny an'izay dia tsy miteny akory hoe sao dia misy manao lecture politique ny zavatra teneniko indray fa rehefa miteny an'izay dia niteto Madagasikara hatramin'izay zany no teneniko amin'izay zavatra zay satria nisy foana zay nandritra ny fotoana elaela zany hoe somary tena politisé ary io moa zany tsy aty amin'ny éducation rery fa any amin'ny administration publique zany lasa natanjaka be zay zavatra zay dia lasa culture lasa petraka ohatrany lasa hoe normal le izy fa averiko indray zany hoe politisons la gestion de dépolitisons la gestion de l'éducation zay aloha zany lafiny ankiray rehefa mipetraka izay dia zavatra faharoa tena hita kokoa zany ary tena olana amin'ny lafiny fitantanana ara-politika ny fanabeazana zany tsy politika politisiana le teneniko an'izay fa resaka fitantanana dia tena centralisé loatra concentré loatra ny fitantanana ny éducation eto Madagasikara ary tena tsy mampandeha an'le système éducatif le izy marina zany aloha zany raha mirafitra amin'izao dia misy an'le hoe STD structure technique déconcentré zany hoe déconcentration aloha zany no voasoratra dia ny olana nefa n'izao dia na any amin'ny poste kely indrindra ara dia avy aty amin'ny centrale amin'ny nome anazy ohatra hoe nome draine chef de service any amin'ny draine chef Cisco dia mitambatra amin'le resaka hoe politika teo reny eo zany le politisation dia eo koa le centralisme be dia tsy mitondra soa ny éducation le izy satria ngeza loatra Madagasikara dia le any amin'ny faritra zany lasa miandry mahazo fotsiny ary le olona nomena avy eo ary avy aty amin'ny centrale dia lasa redevable amin'ny olona nanendry anazy rehefa tonga ny cérémonie dia mitady eraky ny tanàna zay lamba anaovana cravaty hitovy amin'iny sy ny etsetra nefa ny tena priorité dia hoe ahoana ny ampandrosoako an'le fanabeazana eto amin'ity faritra misy anaty inona no spécificité an'ity faritra misy anaty inona no olana misy eto tokony hovahana fa raha misy olana eto dia alefa ary amin'ny anina lasa le any amin'ny faritra tsy mandray fanapahan-kevitra fa lasa manao tatitra dia manao olona ary lavitra be ary manao décision an'le izy dia lasa tsy mandeha zany le système éducatif amin'izay fotoana izay raha fa amin'izao rafitra zao hoe tena diso centralisé zany le izy dia tena tsy miaina zany nefany misy zavatra tokony niraisana avany amin'ny fototra ary ny tiako tenena zany rehefa miteny hoe décentralisation tsy mampaninona le izy raha ohatra hoe tsy manova texte ary tsika amin'izao fotoana zao fa amin'ny hoe système système hoe misy an'le structure technique déconcentré io ara dia omena fahalalahana le olona hoe zao zany no champ de compétence anao zao ny décision azonao raisina any nareo manao plan d'activité miainga amin'ny any la formation ohatra lizy dia inona ny atao hoe plan régional de formation zay miainga tamin'ny données tany aminareo nanao analyse tany aminareo sy ny etsetra fa hatramin'izao mantsy le izy tena nandresaka na base des données ara collecte des données raisina avany amin'ny faritra dia avy eo alefa aty dia misy processus be dia be dia ohatra zao ny tsika zao amin'izao fotoana izao raha resaka base des données fotsiny tenenina raha itentsika hoe hijery base des données hoe tena hoe données officielles année 2023 tsy miexiste le izy satria ny données 2021 tonga aty amin'ny centrale dia nefany hitanareo ny importance ny données zany fa ny données no anaovana prise de décision anaovana analyse de situation sy anaovana prise de décision dikan'izay zany mila données fiable inona hoe données fiable données misy information complète
misy information à jour zay zany tafiditra ao anatiny zay zavatra zay dia nefany raha ohatra hoe donné 2021 aty amin'ny 2023 vao tomoma dia aty amin'ny 2023 anao analyse de situation sy anao prise de décision dia donné inganao anaovana zay analyse prise de décision zay zany dia donné tary amin'ny 2021 ditanao fa na le prise de décision ary amin'izay fotoana zay dia fa décision raisana dia donné décision tena hoe voué à l'échec le izy satria tsy tena mitombona amin'izay le izy mbola avy aty amin'ny centrale dia avy eo le any amin'ny région anao exécution ale izy zay zany faharoa hoe tena tokony tena décentralisena ihany zany ty zavatra efa nisy ny tany zavatra zany tamin'ny nisy olona tafahoana taminazy zany tamin'ny 1996 tany izy zany dia tamin'izany dia tena décentraliseny le zavatra mialatsiny angamba moa raha manonona anarana tsy maninona tamin'izany zany monsieur Olivier Rakotovà zany tantana tao amin'ny ministèren'ny éducation nationale dia tamin'izany moa mbola tsisy edy rainina fa inona moa le isaky ny province le izy tamin'izany dia nandeha tany zany le vola dia resaka vola zany zao mbola tsy resaka décentralisation akory fa déconcentration zany fa déconcentration effective zay ahafahany any amin'le région efa mandray décision sy manao asa mifandraiky amin'le éducation ao aminy dia fahatelo ianao moa tena tapitra ny fotoana dia za tatehatsaika tapitra sady ka ilay izy ohatra vao ora ray sy 10 minitra zao tsika io ay ie dia ngamba ny fiezoko amin'ny ankapobeany le izy ny sosokevitry fahantelony dia hoe ny asa fanabeazana dia asa manana ny asiny nahoana moa le izy manana ny asiny ilay izy satria eo ny fototra iangan'ny olombelona sy ny firenena tsirairay avy satria firenena tsy misy raha tsy misy ny olombelona ho aminy dia tokony atao tsy tokony atao ambany zavatra zany ny éducation raha mijery fotsiny zao tsika zao ny budget ny éducation tsy mijery norme aloha zany fa raha norme le izy zany zay fanekeny rehetrarehetra dia hoe tokony universel zany tiako tenena amin'izay dia tokony any amin'ny 20% zany ny 20% ny budget ny alefa makany amin'ny éducation raha jerena le izy ary amin'ny PIB dia tokony hoe any amin'ny 5,4 ny PIB zany no alefa makany amin'ny éducation ho amin'ny antsika eto Madagasikara nefa dia mbola latsak'izay le izy mbola any amin'ny 2 na 3% ny PIB any zany zao no alefany amin'ny éducation zay ny sorabola raha miteny hoe budget mantsy zao dia mbola sorabola iny fa mbola jerenao koa any amin'ny éducation any hoe ahoana amin'ny taux d'exécution budgétaire any satria dia misy tsy mahazo budget mihitsy na zéro na 1 franc mandritry ny taona dia ahoana moa zany fonctionnement ndreo zavatra ireo ary tsika mpikirakinareo any amin'ny mpikirakira éducation ara-panjakana isan'ny tokony any mahita an'izay zavatra zay hoe ahoana moa zany ny anaovana ny éducation ny tan'le budget ho an'ny éducation efa tsy zay 20% zay ary efa tsy zay 5,4 ny PIB zay avy eo indray mbola misy an'le resaka problème hoe taux d'exécution tsy mandeha ny engagement sy ny etsetra dia ahoana zany anaovana ary averiko hoe misy tsy mahazo budget mihitsy ary mandritra ny taona dia lasa miankina amin'le projet famatsim-bola ny PTF zany le izy io zavatra io nefany dia za malahelo amin'ny zavatra io satria miankin-doha amin'le ny éducation dia facteur de développement ozy izy tsika fa nefitsika rehefa tsisy le vola eo dia miankin-doha amin'ny foana trosa avy eo le projet natao teo ve tena namaly an'le etaeta ary misy akony amin'le éducation le izy raha mitena zao tsika poète 85 millions de dollars ny volana ompana tamin'izany tamin'ny fotoanandro zao indray tsika paeba raha tsy diso 105 millions de dollars no
trosaina tamin'io izy io dia averiko tsara hoe nitrosaina ary rehefa miteny hoe trosaina dia hoe fanotaranakitsika menakavy le izy sady tsika menakavy no karaha vo mipetraka foana le projet avy any le trosaina dia lasa misy olona milomano amina projet avy eto amin'ny projet zao dia manketa amin'ny projet zao dia projet zao dia lasa adiny hoe vola trosaina nety ary tokony ametrahana zavatra misy pérennité zany zavatra tena hipetraka eo zavatra mandalo fa misy fitenina politique zay mpanao politique zay hoe sao dia lasa manao politique de dette tsika zany hoe amin'ny alalan'ny troso no ampanjaritsika ny fanabeazana dia ho zava-doza zay zavatra zay fa averiko tsara hoe ny éducation facteur de développement fa tsy facteur d'endettement dia tsara ho lanjalanjaina ihany ngamba izay zavatra zay dia satria ny éducation ozy dia tsika rehetra miara tompona andraikitra aminy dia atsipy ny tady ny tandriky ny omby ozy izy fitenana fiteny dia atsipy ny teny eny ampony malala dia mamarana moa zany gasikara dia mipetraka ako amin'ny mahateknisianina mijery ny zava-misy zany ny zavatra nyteneniko teto raha ohatra blessant nisy hoe mandratra ny zavatra nyteneniko na mahatohana dia tena hifonana tompoko fa aza le teniko nyjerena fa le mba zavatra kely netiko ary surtout ary indrindrandrindra le mba fitiava-tanindrazana no entin'ny tena zany sy ny finiavana anasoan'le fanabeazana fa tsika mpikirakira fanabeazana zany tandrazana ombonany tia dia mananjotsika hitondra ny heviny ka averiko indray hoe raha misy tsy mety ny teniko teo fa mandratra dia averiko hoe hifonako injato mandifitr'olona mankasirika indrindra andriamato rabaroely mahintsy nanaiky nasainy fandarana teto amin'ny Real TV Madagasikara tamin'ity aly ity ary tena maniry jeritsika amin'ny fotoana mba hiverenantsika amin'ny manaraka fa tsika amin'resaka satria nitsika moa fofetra ihany ny fotoana reventsika fa efa nisy ny angana aloha androany ary tena fitiava-tandazana le anao ary zay indrindra no lazako hoe sarotra ihany mitady ny olona intellectuel sala aminareo tony satria manomboka atazatazana an'izay dia misy ny collectif kely zay ihany ianao nefa ny zava-dehibe zany dia hoe efa anjara briky na dia zao firesahany zao ka dia mankasiraka anao indrindra topoka isaorantsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny mandra-pitafa fa manaraka indray ary tokolasy tovavy veloma to Chanel Maison de Beauté, nanolotra ho anao teo ny l'invité du jour. Chanel, au premier étage.